Ry vahoaka malagasy tia tanindrazana sy mitaky ny famerenana ny tany-tandalàna sy ny sotoavina maha-malagasy. Adidiko, andraikito, ny mampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra ny antony andraisana anjara sy anoanana kandida amin'izao fifidianana ho avy zao. Dia raha tsika mahita fa fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra, ny fifidianana izay voatrehintsika amin'ny 25 ny volana oktobra ho avy zao. Koa fanamby lehibe ho antsika ny manohana ny kandida Dr Robinson Jean-Louis ho lasa filohan'ny Repoblika Madagasikara. Mendrika ho tohanana izy satria manana ny fahaiza-manao sy manana ny traikefa. Mendrika ho azy, sahaza ho azy no ho lasa filohan'ny Repoblika Madagasikara. Mahatoky aho fa vitany ny asa ary mendrika azy. Olona tsotra manana fanatretena, sahy ary indrindrindrindra tsapako fa tia ny Madagasikara izy. Hoy aminareo hoe fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra izy ity, fa fifidianana natao tery vaimanta, fifidianana nanilikiliana, ary fifidianana tsy nanaja izay zavatra ny fanarahana atao anatin'ny tondrozotra. Koa dia mila ampalalana ny vahoaka, indrindra fa mifidy ny antony nanoanana sy ampandaniana ny Dr Robinson Jean-Louis ho lasa filohan'ny Repoblika Madagasikara. Fantatro fa misy mametra-panontaniana ary manontany tena satria nahoana? Manana ny paikady amin'ny fampandrosoany Dr Robinson Jean-Louis na ny stratégie de développement, ary manana koa ny fahaiza-manao amin'ny fitariana na ny leadership. Olona tsotra izy aminareo, mahay miresaka, mifankahazo amin'ny olon-tsotra amin'ny fikambanana, indrindra fa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny OMS na ny UNICEF. Hitantsika tamin'ireny izay nitondran'ireny niaraka tamiko ny ministeran'ny fahasalamana, nafahana nanao vaksiny an'ireo ankizy mahatratra 3 millions, 3 tapitrisa isa-taona. Manana ny leadership izy satria hainy ny manentana ny olona, ho tonga hanao vaksiny ny zaza, ho tonga hiary ny aretina amin'ny sida, ary tsy hanavy azy velively ny fampandrosoana Madagasikara. Tsy vita treo nefany, fa mbola nisy ihany ny fampiresahana, ary indroa na intelo izy niona tamiko. Tsy tonga dia nanaiky aho, fa nametraka koa ny fanoriany sy ny fikasany teo am-pelatan'Andriamanitra. Na izaho koa ary dia nanontany tena toy ianareo. Koa napetraka tamin'Andriamanitra raha ny safidy, ary nanadiady sy namakafaka tamin'ireo mpiara-miombona nantoka amintsika ihany koa aho tamin'ny Malagasy tany Madagasikara, hoe manahoana izy, ahoana izy, dia mitovy ny feo. Tsy mba voaroiroy na ny fanirairay tamin'ireo mpanombam-panjakana izy, ary ny zavatra hita ihany koa dia tonga dia nakasitraka azy ny firenena mpiara-miombona nantoka tamintsika sy ny mpamatsy vola. Napetrako tamin'ny fanontaniana fa ahoana no natonga anao hanao président. Mahita ny zava-misy any atoerana ary tsy arisy totsony, fa dia mangata-tsodrano aminao aho. Nitsotra ihany koa izy fa mety manana anaovana ny fifidianana na ny kampaina, dia tsy ho tonga lafatra koa izy fa mila fanohananao aho. Dia ahoana hoy mila fiaraha-miasa aminao aho président.
Satria fantatro fa ny olona Madagasikara mbola manantena ary nanantena fa ianao ihany no vidiana. Dia ahoana koa io ihany? Président olona arana ny vahoaka, zay ny teny filamatra, ny vahoaka aloha ka maty koa ianao fa natateraka an'ireo sorodrasana ny Madagascar Action Plan ary tsy maintsy ho tsaraintsika zany. Ia taminy voalohany indrindra aloha tsy maintsy apetrakitsika amin'Andriamanitra ny asa rehetra, dia nitondram-bavaka an'izany izay izy. Ary dia nitsoriko ihany koa fa tsy afaky ny mandeha irery fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo mpanohana mouvance, indrindra fa ineny na ilalao. Laza ary izy ireo fa sarotra ary anahirana ny hanohana kandidata amin'izao zava-misy zao fandraotsika tsy handray anjara. Tonga ny fivoriana tamin'ny 12 volana septambra izay natao tany Windhoek tany Namibia, fivorian'ny Sadeka Troika, dia nanapa-kevitra zareo fa tsy maintsy roso amin'ny fifidianana alohan'ity farany taona ity na inona ary ningavy izy ireo mba handray anjara fa manjary tsisy ny fahalalahana sy ny fandraisana anjara mouvance Ravalomanana ary ny fanohanana kandidata dia afaka mody tapakarany hevitra fa hoe hanohana kandidata handray anjara. Ary dia hoy aminareo hoe lalina dia lalina ny fanontaniana izay napetraka taminy. Matoky ary voaka malagasy, mino malala tsara ny Dr Robinson Jean-Louis ka vidio izy fa ho lany filohan'ny Republika Madagasikara. Matoky mino fa vita natanteraka ny famerenana Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy izy, indrindra eo ansehatra iraisam-pirenena. Io aminareo hoe fanamby lehibe ty fividianana ataontsika ity, ary tsara mpahafantarin'ny olona mba tsy tonga azy ireo isalasala na tsy handray anjara. Mila mifidy sika ary mila mandray anjara raisiky ny andraikitra, satria izany filohan'ny Republika voafidim-bahoaka mbola mitanana zany hatramin'ny fanaovana ny famindram-pahefana. Aty dia mbola zady olona fantatry ny olona ka dia mahafaly manohana azy amin'ny foko manontolo. Mahafaly milaza aminareo fa ny mouvance Ravalomanana, neny na ilalao Ravalomanana dia manohana azy tombontsom-pirenena aloha ny voalohany, ka dia mifanaraka izahay fa atao izay alanina azy ho présidenty Republika. Zay le tonga le fitenenana hoe tonga miaraka fanombohana, miasa miaraka no fambiazana. Toany izy, dio izy, larana fatelo amby telopolo misy azy ho lasa filohan'ny Republika Madagasikara ary hiasa iaraka aminy tsika, vonina hiarasa aminy vonina hiarasa aminy tsika. Maro amin'ireo kandidata izay tonga taty naniraka olona fa tsy mitovy ny fomba fijery, samy manana ny fieviny ary tsoroko aminareo lazay keto fa hoy aminy hoe tsy maintsy ny fampihevanana izay tarihan'ny FFKM aloha, satria tsisy raha mandeha eo, tsy ho vita ny fampandrosoana raha tsy miavana aloha malagasy samy malagasy. Ary marina fa amin'ny fahasalamana no voaloaka rena, nefa ny fandriam-pahalemana tsy maintsy lara-pahamehana. Koa matoky ianareo mino fa ho tanteraky tsy avokoa zany. Koa vidio Dr Robinson Jean-Louis fa manana ny fahaiza manao izy ary atanteraka izany. Tiako lazaina eto ihany koa fa ny fomba rehetra amerenana any Madagasikara eo anivon'ny firenena rehetra sy amerenana azy indray eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny fananana président zay ekeny rehetra, zay ekeny zao tontolo zao. Ny fampatokisana dia miainga avy amintsika samitsika aloha. Koa rehefa mandeha fampihevanana malagasy samy malagasy, misy ny fifampatokisana, misy ny fifamelana ary misy ny fibebahana. Mino ianareo, andeha ho azy fankatoavana ny firenena.
ary ho tafatsangatsika ny firenena tena vanina. Koa anohy ny ezaka izay ataony ny FFKM ary andeha amin'ny fampandrosoana aingana sy mahatry Madagasikara hiasa hiaraka aminy tsika. Fidio ary Dr Robinson Jean-Louis, izay no azoko lazaina aminareo androany. Mino fa mbola misy ny fotoana ao aoriana mba ahafahantsika miresaka bebe kokoa, ahafahantsika manazava lalindalina kokoa. Samy tena Andriamanitra.